androany avy dia famoahana ny andiany ny abiso eto amin'ny Institut supérieur de gestion ASEM izay efa nijoro tao anatin'ny fito taona teto Madagasikara. Izay nahazo ny fankatoavana ara-manjakana ny agrément teo anivon'ny ministèren'ny enseignement technique et formation professionnelle, nahazo ny fankatoavana na ny habilitation teo anivon'ny ministère ny ministère ny enseignement supérieur et recherche scientifique, ary nahazo ihany koa zany fankatoavana eo anatrihan'ny ministère ny fonction publique, zany hoe ny diplôme menan'ireto ankizy reto zany dia mahazo ny fankatoavana izany ao anivon'ireo ministère anankitelo ireo. Tanora malagasy teknisianina misa 20 no nivoaka androany teto amin'ity toerana natanterana izany ity, dia eto amin'ny domaine na résidence mendrika olovaina. Lanonana ara-manjakana izany satria fanolorana an'ireo diplôme anankiroa ireo dia ny diplôme de technicien supérieur izany sy ny licence professionnelle avy amin'ireo ministère miahy ny fampianarana eto Madagasikara. Ny fanambin'ny Institut supérieur de gestion dia ny nofana hatrany ny tanora malagasy liana amin'ny ataontsika hoe fandratona ny fahaizana sy fahalalana indrindra mikasika ny fitantanana, mba hanana an'izany fomba fitantanana avolenta izany tsy eo amin'ny fahampitana ny fahalalana ao am-pianaranainy fa indrindra amin'ny teknôlôjia avolenta izay efa ampiarina eo anivon'ny toerana fiofanana maro isan-karazany amin'izao fotoana izao. Dia tsy ny internet ihany zany fa ny sehatra hafa rehetrarehetra ihany koa zany. Ny fanamby manaraka dia ny hoe ny fanofanana tonga dia miasa avy hatrany, mamorona asa fa tsy voatery mandeha mitady asa ny mpianatra zany, fa misy vokatry ny partenariat ny Institut supérieur de gestion ASEM ity amin'ireo ataontsika hoe orinasa tsy miankina be lehibe isan-karazany zany, dia izay isan'ny fanamby manaraka ihany koa zany ny mba hamononana asa. Indrindra moa ny angavinay sy ny antsona indrindra ny PDG ny poissonnerie manta zany, izay ataontsika hoe entrepreneur de l'année 2017, dia mba hananan'ireo ankizy ireo fomba fijery mahay mamorona, mahay mifaninana ary mahay maneho ataontsika hoe ny zavatra ny traikefa sy ny fahaiza-manao eo amin'ny tontolo rehetrarehetra mba ho fampandrosoana an'ity firenentsika.